Pangala bato reo e. Sika dia hoe miala fotsiny izy aloha satria zay tolona ny raha nanatao hoe antadoelona sy niforongony aloha miala daholo dia miala ianao zay fotsiny tahoana tsy milanao zay miala fotsiny dia zay tanjo ara ihany tsika miala dia miala manay transport zao zay manana marary anay koa zay tsy mety aloha izy dia miala ianao zay le izy zay transport zao manana marary anay zay misy sansanay lasa mpampifaina isataona lasa miaho papana forera mitao misy patana 5 alina sy 1 hetsy isanandro vola tsy maintsy aloha aizany nanany transport am'zany lasa natao fangalam-bola ny transport zany anisan'ny fitantanana tsy mety zany satria no papana loatsy nefa ny mpanao izy ty ny tomobile tsy manara-dalàna ny mpanao asa fitaterana tsy manara-dalàna nefa tsy enjena tsy atao ina fa omena vahana zany zao anisan'ny mamparary anay amin'ny transport ana ary zay nijoroana eto ka io koa moa fa teny tolona ny raha nanana hoe miala daholy aloha zay mianjo rajoelona sy miforongony dia tokony atsapatena zany hoe mila miala daholy fa tsy any président fokontana rake mametra am-pialany fa re mbola tiany olona ianao hitany olona foana zany ny ametrahana anao eo ny fitakina aloha zany araky mitolona zay nataony zay sy mpanao politika sy mivoaka maro dia hoe miala daholy aloha manomboka hatrany amin'ny andriamatoa andro rajoelona sy miforongony fa fanivana rafitsy dia tokony hametaka an'izay daholy aloha zany tsika rehetrarehetra zany zay mitantana sy mitondra teo mety misy ny nanao ny tsara mety misy ny nanao ny ratsy fa rehefa zay aloha dia miala daholy fa raha mbola tian'olona ianao dia miverina. Toy ny voalavo sy totozy ny lavaka no iraisana fandrarasa manany azy dia toy ny pirina sy trondro ny rano iraisana fa ny tsiro sa manany azy toy izany ihany koa fa rehefa niombona niaraka tao ny team tao anatin'ny firaisan-kina dia nilaza izy ireo ny maly fa dia hiala tao amin'ny vovonana firaisan-kina ny antoko team namoaka fanambarana ny antoko politika tiako Madagasikara fa mitsahatra amin'ny mampikambana azy ireo ao amin'ny vovonany firaisan-kina manomboka izao. Tsy mpanohitra intsony nefa izay hoy Fidèle Razanampiera nanazava i Fidèle Razanampiera fa tsy mpanohitra ny fitondrana intsony ny antoko tiako Madagasikara ka izay no nahatonga azy ireo niala tao amin'ny vovonana firaisan-kina no mafisin'ity solombavambahoaka ity ihany koa fa tsy misy resaka ajeza na tsy fitovian-kevitra na disadisa eo amin'ny team sy ny vovonana firaisan-kina. Etsakila zay nefa dia manao nentsy io zavatra ihany koa ny Prime Ministre manoloana ny fifandraisana iraisam-pirenena anoya fiara-miasa ny banky iraisam-pirenena ny fanohanana ireo tetikasa lahara-pahamenan'ny foloan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara no ny fantohan'ny fionan'ny Prime Ministre sy ny solon-tena maharitry ny banky iraisam-pirenena teto Madagasikara Andriamatoa Ato Sek no dinihana manokana ireo olana lehibe manakana ny fisitrahany ny angovo sy ny rano ary no resana ihany koa
mikasikasika ny fanabeazana sy ny fahasalamana raha nitatitra ny vaovao omaly. Raha toka isitaka kely isika ao amin'ny resaka fitsarana dia ny fiarabana toy ny fahalavavany ka tsy mety lany maminako dia nanao toy vakana ny fiarabana zay natana azo ny misitry ny fitsarana zany tatoato satria dia tonga nitsidika ny pitahiry ny fitomboka sem-panjakana ny misy ny fitsarana Ramatoa Fanitso Ernaivo tao faravoatra ihany koa ireo miady amin'ny kolikoly anisan'izany ny Biancone samy finina ny RAI ary ny CSI izay nitarihan'ny tare generaly amin'ireo sampandara ireo tsiray avy omaly 10 oktobra 2022. Varanantsika ny Tomaso tia maraina ity dia vaovao any ivelany any ny resaka baolina kitra, ilay kitany baolina kitra i Messi nahazo valiteny mamaivay tamin'ireo arabo i Lionel Messi nangataka mantsy izy ity no ilalao any Arabia Saodita makasika n'ilay efa-bolana fotoana fialan-tsasatra izay ahafahany ihany koa mba niala kely tao États-Unis tao tsy nanaiky ary tsy nakasitraka an'io anefa ry zareo saodiana ka namalibotana ny amin'ny hoe tsy toerana fanaovana fanazaran-tera aty aminay mba hitazonany tazany matsy ny mahatonga an'izao satria dia amin'ny coupe du monde eny amin'ny 2022 dia verina fa dia fotoana anisan'ny manana lanjany eo anivony zany resaka coupe du monde zany ka izay ny mety antony nahatonga azy nangataka ilalao any Arabia Saodita ka izao nahazo valiteny mamaivay izao. Gatrony amarany ny Tomaso ny dia maraina ity aloha dia manasanao ty saraka aminay satria mbola manana vahiny ihany koa topra koa rehefa feo zay araka amin'ny brito tokora falamanana efa ambadika ihany koa miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy miaraba tokora falamanana miaraba ihany koa Constant Reverson amty maraina ny zoma fa raiky amin'ny 30 volana oktobra ity. Salama tsika. Miaraba tsika rehetra. Eny ary. Amarana volantsika anio. Ny herinandro mifarana ny andro esana satria izay aloha ny voatondra lalàna feny asa eto amintsika ny volana ihany koa dia mifarana amin'ity anio ity ny fa raiky amin'ny 30 volana oktobra raiky amin'ny 30 volana oktobra raha ny datin'andro aloha zany dia hoe daty manan-tantara eo amin'ny tantaram-pirenena zany nisy ny fifanarahana samy malagasy zay totosa teny amin'ny toerana toy Andrainarivo tamin'ilay hôtely atao hoe Panorama dia nisy an'ilay hoe convention du Panorama tamin'izany fotoana zany netana nandaminana ny raharam-pirenena tsy aritra fotsiny mety mbola resantsika ihany koa iny amin'izay fa raha ohatra naovana fintana fotsiny foy nandaminana ny teteanita amin'ity herinandro ity dia teo ny fitsanganan'ny gouvernement zany gouvernement ta Rajoanarivelo dia teo ihany koa reo karazana hoe fanapahana maro samihafa nandraisana tamin'ivony filakevitry minisitra teo ihany koa reo karazana fipetra maro samihafa zay ndraisiny teo anivony primature teo ihany koa ny karazana tsy hoe karazana fa tena zay mihitsy mbola mandeha aloha ny torapo maro samihafa tao aorian'ny fitsanganan'ny gouvernement dia teo ihany koa ny hoe fanontaniana mipetraka zany zao hoe aizitsika izao mbi aizitsika izao dia makaizitsika ity eo indrindra isika zany zao Constant Reverson zany nataon'ny tanora tamin'ny rombo fitopolo rehefa nomboka niakatra raha manatso ahoana izy ny olona mitoy eo ny tolona zany fifampiarabana zay ny tolona nisy ny foto-kevitra lehibe nijoroany lesaka hoe fanovana ka zay eo tongotra mbiandakana moa izy iny fa ny hoe ny tohiny sy ny fivoarany mety hoe anahoana fanovana ozy ny mpitolona dia refondation ozy ny colonely refondation de la république zay ny teny frantsay nitondrany azy zany hoe fanovana hatramin'ny fototra iorenany mihitsy zany raha le refondation aloha dia io moa zany efa misy an'le hoe ahoana moa zany no amaritana an'izy hoe ifampifehezana satria misy raha taloha zao nahazatra sy ny ainana hoe rehefa misy fijoroana gouvernement dia
misitraka izy le hoe période de grâce eo am'zato andro eo zany le izy fa ty zany le hoe samy mba misy ihany zay ihany fa 90 andro ndray ty zany ro volana le zato andro ange mandeha amin'ny fahazarana sy ny sisa de anary amin'ny fotoana milamina fa itya 90 andro ro volana ao anatin'ny rotaona rotaona ny fetran'le ka antonony ihany ka olona tena gouvernement de combat zany hoe gouvernement tena hietsika mafy amin'le fanovana nge zany tsy miandry 90 andro zany de hita soratra mazava tsara hita soratra tsara fa tsy ka miverina amin'ny resakitsika tamin'ny heriny momba le prime ministre de hoe ninninna lazaina momba azy ninninna tambazotra nisy azy ninninna mety ho conflit d'intérêt de responsabilité hoe mety zavatra mifandaka tsy mety ampiarahana ny tombontsoa arovany sy ny andraikiny ninninna reny ary na rajonary velona hafa de eo amin'le hoe inona ny objectif inona ny tanjony ty gouvernement ty amin'le rotaona ary aizavy ny tety androny ty gouvernement ty de ohatr'izay daholo isaky ministera aizavy ny tety androny anatin'ny ray volana voalohany ny roa volana vita ny roa volana zany hita eo hoe tena hitokisana amin'le toyan'le raharaha izy ka tsy de filambaniny loatra fa zay mihitsy ny tokony izy ampiko kely hoe miaramila koa ioko jery atrika fa etsatsifatsefan'izay satria zao moa zany zao misy le fiteny hoe plivava le hoe manova rafitra de eo de fa eo ihany koa mifangarona zay le nitorapo maro samihafa ihany koa iny moa zany mbola ataontsika hoe mandeha ho azy agnamba iny raha ny tena izy satria na ny atongavana zao dingana misy zao moa zany efa be dehibe ny zavatra nitranga tao anatin'ny fotoana efa lava tamin'ny endrika samihafa de samy menimeny nanakapo ngamba izy tamin'izany fotoana zany fa zao izy menimeny nanakapo tamin'izany fotoana zany fa am'izao izy zany tena hoe milobava daholo zany indrehetra ao anatin'izy ary miseho amina endrika misy torapo mihitsy moa zany ao anatin'izy io torapo mibetsaka de rehefa le olona nahitahita fianarana sy nandalo mba naheno hoeniny avy eny amin'ny universitény de hoe rafitra ka veriky fa misy etaeta tena lalina ao ambadiky le fitenenana hoe rafitra na de ohatra ny sanatry ohatra ny lasa pilivava ara le izy ka eo mihitsy ny tena ilana tsy misy afaka mamaly an'io inona marina le rafitra raha tsy fikeonandoam-pirenena satria rafitra zany raha zalahy teny amin'ny université nanomboka tamin'ny andron'ny professeur Simon Rajon izy manko ny tena napiditra ny ara-drafitra tao amin'ny université tao de lasa lamody le teny hoe rafitra structure kanefa ny rehefa enonao le tenin'le olona tsy de zay mialatsiny amin'le teny-bazaha satria ny atakaran'ny nandalina kely azy de structure zany hoe le rindrandamina ve io le fifandaminana isaky ny sehatra na eto amin'ny firenena manontolo mihitsy sa le olona sy le fomba fiasan'le olona anatin'izany sa misy votoatin-javatra vaovao hafa mihitsy tena mahasaro-piaro an'ireo olona miteny hoe rafitra reo tsy haitsika nyvaliny zany raha tsy mikondony olona de rehefa samy miteny ao hatrany amin'ny fokotany na hatrany amin'ny toram-piasana na hatraiza samy miteny ao de eo no ahitanao hoe ay ve zay le lazainy hoe rafitra ka aza boriboritsika le taizam-bazaha fotsiny amin'ny hoe resaka hoe structure io fa misy mihitsy menimenina hoe ka nga misy structure mihoatra zao fa fokotany commune faritany firenena zay foana no alehany io aza boriborina aza atao saim-bazaha zany nitondrantsika an'le resaka hoe rafitra fa ny rehefa ohatra hoe ny rindran-damina ny fifandaminatsika ny fifampitondrantsika eto amin'ny firenena de hoite ny fikeonandoam-pirenena ho anahitana an'izay
tao anatin'le ataontsika fitorana gouvernement moa zany de samy nanorotsoritra tsy hoe samy nanorotsoritra moa zany fa ny karazana hoe fototra enina lehibe moa zany zao navoakan'ny filoham-panjakana filohan'ny fanavozana ny republika ny marimarina kokoa tao arin'ny ataontsika hoe fitorana gouvernement de hoe eo aloha zany ny angovo sitrahana rano madio mikasika ny fahasalamana ny fampianarana tsara kalitao eo ihany koa fanomezana asan'ny famoronana asa ny tanora indrindra ary le amin'ny andin'ny fahenana zany anatin'le teboka fahenana de mikasika an'le hoe fiaraha-metana ao amin'naovan'le hoe fanavozana zany mety ho zay koa ngamba le sin'le satria ty gouvernement ty moa zany de hoe nitazomina le firafitra ny teo aloha ihany aloha fa ny vaovao ngamba de hoe nananganana le ministera-panjakana misahana manokana ny fanavozana de rehefa tena am'zany de ao zany tena ekinan-javatra maro izy ty ve zany Constant Revelson inona ny mety mbola sy tena nitona fanazavana moa zany inona tena mission an'izy io fa raha fahenona am'le anaran'le ministera de hoe ao zany ny tena hoe ambolavola ve zany ao ve ny tena iketrika ny am'le hoe ho fanatanterahana zany fionando pirenena zany efa manana lasitra ho am'zany ve sa hoe amoro isian'ny ravokevitra ve mbola andray hevitra ejakilena ihany koa de hoe miasa mangina ihany koa ny efefoka eny ao anatin'le izy miasa mangina tiako tenena zao ny miroso ihany ny asa tao anatin'le fianona sy fakakevitra maro samihafa tamin'ireo sokajy tamin'ny hervelona eto amin'ny firenena eo zany tsika amin'ny lafiny anankiray ka mandray an'le tenin-drala génération Z am'le dina sarota navoakan-dralahy hoe mba tsy teteza mita ny sangany na teteza mita mpamatsy vola fa teteza mita ny tenerana tsika manko zany lasa manombatomba fotsiny hoe fa ahoana io no ministère d'État sao de mba secrétariat d'État koa saraka ny fadiso filaza fa raha nitandrify an'le izy aloha de karazana secrétariat d'État ministère d'État momba ny fanavaozana zany manko rehefa vita ny roa taona mijoro le fitondram-panjakana vaovao ilaina ny tena mahafeo hoe mizotra marina amin'le tapaka tamin'ny fikaonandoam-pirenena ve any vao misy an'izany karazana ayatollah nge zany karazana ayatollah zany hoe tena anaraka ry zany izy zany ny super politika anaraka an'izany fa amin'ity teteza mity ty manay sady raha nanao ihany mba olona alao atao hoe neutre sy hita hoe nanana traikefa amin'izany fampanaovana dinikany hatrany amin'ny fokotanika hatrany amin'ny sampanampany rehetrarehetrarehetra keto amin'ny firenena tsy de tokony eny aya moa zao ny atao eto aya ny andrasana aminy angambany de hoe mba hampiseho fa tsy refondation tangenana ambony babona sokajy anankiray atao amin'ny firenena ty hoe ministère d'État ty zay ny azotsika apetraka de miverina foana amin'le resaka hoe par objectif le gouvernement zany hoe mandeha amina tanjona banjina tanjona ary mamoaka ny dingana hatrany hatrany gestion axée sur les résultats mamoaka ny dingana zay atao sy zay vita hatrany hatrany zay ny hitako hoe mety ampazava ny resaka amin'io fa hafahafa ministère d'État satria andrasana moa zany zao zany hoe le ministère sasatsasany tao arin'le famindrapitantanana zany efa nanorotsoritra ihany hoe ty le asa mainka ao tanterahana izy ireo zany ao anatin'izao fotoana andraisina ny fitantanana ministère zao ao anatin'ilay fepotona roa volana moa zany zany roa volana mametraka ny tanjona mazava sy ny dingana izorana mandritry ny roa taona mandritry ny roa taona de raha ny fahafantarana azy nge mety ina moa zany le hoe tena mba hoe ina dolo le zavatra ho tanterahana ao anatin'le vanim-potoana bon le hoe vala ambe folovolona katramby roa taona eo zany tokony mazava tsara miaraka amin'ny chronogramme hoe eto manao an'izao ao anatin'ny isaky ny ministère tsirairay ireo
endrasana moa zany zay amin'ny akapobeny fa ho an'le ministère d'état andrasana to zao mbola tsy tena hita loatra mety vaovao koa ngamba izy na ny toerana iasany ary mbola hoe ahoana aiza marina ny tena iasany sy ny sisa fandanina fanampiny keo io ministra efa 7 mety hoe ny toen'ny vola fitao amin'ilay secrétaire mpanjakana misahana ny tanàna vaovao nakisakany hoe ohatra secrétaire mba eritreritra ministère ny aménagement efa nampisahana an'iny fa mindrapita tanàna zay natao fa iny zany ministère vaovao mihitsy io mety hoe ny teti-bola tany amin'ny fiadidinan'ny république angamba no anombinana ho azy aloha raha ohatra ka raha zay fandeha zay fa io moa mbola misy fipetratsy takiny lalàna koa manao an'le affectation budgétaire ny fotoana koa moa efa ambivitra ny amin'ny fifaranany exercice ataontsika hoe mikasika an'izany teti-bola zany ho an'ny taona 2024 tsetsatsehatra fotsiny zany rehefa tonga any amin'ny anteny mirim-pirenena aloha ny volavolana lalàna ho an'ny teti-bola mpanjakana 2024 io moa zany efa anketrehan'ny fitondrana teo aloha zay efa nyrodaniny fa mety nisy fantsina kely raha nisy ho an'ny ataontsika hoe oetimanana fampandehanandraraha fa mety any amin'ny loi de finance rectificative zany no ifandraika bebe kokoa amin'le hoe zavatra tika atao sy ho tanterahana ao anatin'izao ataontsika hoe fanavozana zay tarihan'ny colonel Mikael zao zany raha mifandehany fa itjakila moa misy le fanamarina sy ayaty io ihany kasika le so de isy fifangaroana amin'le resaka hoe conflit d'intérêt anisan'izany le ministra misahana anjony zay eo izy nefa izy manana orinasa misehatra ao anatin'izany tontolo zany de tena manodidina ny Madagasikara mihitsy eo le aya hoe so de misy fifangaroan-javatra ao anatin'io ty misy hafa koa de any amin'ny commerce ihany koa ahitana zay transport koa raha ohatra nisy tenenana anisany zany ka io moa zany araka le hoe ny résultat no anaporofina tsy an'izay ary efa anisan'ny matimatesana tao anatin'le ka rehefa tara loatra le résultat de ahony zay le hoe isan'ny matimatesana koa le ady amin'ny kolokolo sy le ohatran'izay le jamba zany de io tsika vovomilana hoe ka zay le izy hoe tsoroary fanina le hoe tsara ho amin'ny asa koa de atao sorbatin'le jamba zany fa hita le vokatry le asa zay vomilana alao miteny ihany ka alao miteny melo ihany alao miteny ihany mba tsy hananandratsy ny fa zany akory tsy manakanany koa raha re zay tsy maintsy anahitarina fa nangamba constant ravela so misy asa lehibe miandry ny rehetra ao anatin'ny hoe raha anavo tokoa tsika de zao de efa mandray tanana zany amindreo karazany hoe inona ary efa nalosotra ohatrany any am'sehatra ny kolotsaina sy ny zavakanto zao efa mampatsiahany am'le hoe efa nisy tolo-kevitra ho fanatsarana amin'ny politika be ny lafin'ny kolotsaina efa mandroso zany efa zay le hoe isantsehatra de efa tokony efa samy mieritreritrany tsy vita mieritreritra moa zany efa mba tokony manana volavola na zavatra ho arosy fampidiniana mba iraha manapaka ihany koa amin'ny hoe ho am'izay fanavozana zay atao zay fa nandray mety satria hita ihany le hoe misy koa le hoe tilo seza ny tena ilaina de aniny azy ny lofosany zay betsaka miazakazaka ao anatin'io am'izao fotoan'izao to raha ny teny andapasy ny sisa tena teo amin'ny fiainana politika anay mipiriny tsy misy manao hoe midira fa zany ara kabareny amin'ny arabe de avy anao de voatonona voatonona eo amina fihetsiketsehana an-dalambe teo mamasina teo tsaroko tsara tonga de voatonona eo hoe manao gouvernement inona moa le filazany azy insurrectionnel iny ianao fa voatononao tena mitomany ianao tsisy an'izay inona sina eny ianao voagaga am'le izy ka famarafara tsara ihany famarafara tsara ihany ny tolo-tseza hafa ary ny tolom-bahoaka hafa ary resaka an'le kolotsaina teo zao tena misy azy mihitsy ny kolotsaina hiditra amin'ny resaka hoe republika zany hoe fahefam-bahoaka teneranam-bahoaka safidim-bahoaka ny fampitondrana misy fiovana zany ny reny amin'ny TVM aloha zao efa mamoa micro matetitetika ny amin'ny faritra sy amin'ny sokajiny olona samy havany poitreo daholo ny anina rehetra zay ray fa le kolotsaina ihany ko amin'le hoe centralisme be le fitondrana tangongo atia tapony de raha ba aleloha avy amin'ny président daholo ny zavatra rehetra sy ny sisa zany kolotsaina
misy fiovana daholo zany rehefa ohatra ka repoblika ny ataonao a ka manana ny fahefana tandrify azy ny faritra ary mifanaja sy mifanandratra amin'ny kolotsaina tandrify azy daholo ny eraky Madagasikara zava-baovao zany a tsy de fahita teo amin'ny inona ty de mahatsiaro an'le ndray mandeha teto koa hoe le kolotsaina ny bojobojo tadidika mihitsy iny ka tadidika mihitsy iny kolotsaina ny bojobojo ange anisan'ny mahatonga ny raha ohatra hoe mizava-kanto fotsiny ny zava-kanto eto amintsika de lasa zava-kanto baikony ndray manjaka fotsiny io ministeran'ny kolotsaina io sy ny serasera moa zany de tena isy ministera goavana io amle hoe tena anorenana an'le firenena sa engany tsy hiverina tsony le hoe le kileladelaka sy ny ataontsika hoe kioeraoera araka ny resahana teo a fa tena mba hoe any isan'ny anorenana io renany ihany ko am'le hoe fitezana olombanina ihany ko any rehefa mba mandihy de mba mandihy zay anatiny rehetra fa rehefa mieno aloha mety fa tena mieno a reo ataontsika hoe fandraisam-pitenenana am'izay fotoana isehony zany ho an'le filoham-panjakana de ohatrany mba maneho ihany aloha hoe misy tsirom-panantenana ihany aloha am'le zavatra zay ho atao fa ny amin'ny hoe ny ekipa zay hiara-iasa sy anatanteraka an'izany a tena mitovy tsara ve mino fa ny fanendrena minisitra moa de misy any tompo teny farany am'izany aloha ny filohan'ny repoblika araky ny tolotra anarana zay ataon'ny prime ministre de manana didy lehibe am'izany zay anara-masa ary raha le kabary fohy nataony tamin'ny fanolorana andreo moa zany de hoe tsy ananakavany ity fa rehefa tsy ianina de fa tsy namanareo am'izany zay de minotsika fa tsy anao ohatrany taloha hoe mpilivava fotsiny zay a miaramila raha teo no miteny de ne tokony anaraka ny toromarika sy ny hoe lailalan-tsaina tena natonga an'lizy mantsiny a de misy an'ireny hoe nisy toromarika natao instruction ferme hoe tsisy mahazo mivoaka de vao misy miporizaka de ny olona mame hoe fa ahoana de ndraiky koa le hoe tsy maintsy ialana koa le hoe ny aona le hoe ny vitesse ny précipitation anatin'le izy a fa eo zany le hoe atraisa ny tena mba tsy hatana an'le tsy hipetrahan'le ain'olona hoe autorité de l'état zany ao anatin'le izy mbola kolotsaina koa am'reto ministra vaovao reto hitahita ihany lanonam-panjakana ny le fampitana fahefana raha ny fahalalako azy lanonam-panjakana fa hitahita soritra eny ihany ny anay sy madama sy ny ankizy sy andrafozana sy any ihany mboka rere olona marina zay angeny fototra le hoe fomba fitondran'Andriamanjaka mba repoblika am'izay ko sy tsika mba repoblika am'izay olona anao tsy ho ministera-mpianakaviana na ho an'ny kavakavana sy ny sisa fa hoe tena mba makany amin'ilay fiovana sy fanovana zany ny chargé de mission sy conseiller technique zany tsy misy hoe description du poste tsy misy fampahafantarana mazava hoe reto zany ny anao ary de andrasana anina avy aminao indrindra moa fa nanomboka tam'le député ataotra nefa tsy fantatra ntsony nisan'ny assistant tsy voafaritra mazava hoe reto no andraikitra avy amin'ny hoe assistant ary verifiable iny vazaha zany hoe hita tokoa fa izay ny ataony fa lasa miodina any amin'ny fianakaviana miodina any amin'ny atokonao manokana ny raha ny firenena manontolo zany izy daholo vaovao moka de moatrany anaraka fainokelytsika de toizatsika ny tafary miaraka am'izay de afaka mandray anjara ihany koa ny mpieno dao ary